manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana araka nefa natsidika ao maly dia somary sy ambanandrahoana kely na raha na orana tandrifin-drahona ny tany amin'ny morotsiraka mifatry sava ambatsoa analanjorofo ary ny fatra atsinanana. Mifatra hafa kosa dia ny bantoerana kokoa ny amin'ny masoandro ary ny zavona no ny alolalana azy. Raha ny vinan'ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy kosa indray raha amin'ny rahampitso manokana mandrafitra ny toetry ny andro dia nivaratra aza malefaka fa ny alatsinainy sy ny talata no mety isy fandalovana rindrin-drahona kely indray ao atsimony Madagasikara ao. Vokatr' izay indrindra dia tombanana mbola azo vahana ny zavona maraina asaiky manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Aorian'izay moa dia ny amin'ny masoandro no saika ibantoerana kokoa. Ny maripana tsy misy fiovana misongadina fa afana foana rehefa atoandro fa ny alina sy ny voamaraina amin'ny maharirinina ny andro moa dia saika mbola angatsika hatrany. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia ho maina tanteraka mihitsy manerana ny Madagasikara aorian'ny zavona na azavotany maraina mety isy rahona kely iserana ihany indraindray any manoro vatovavy fito vinany ary atsimo atsinanana. Raha ny tolakandro kosa indray dia saika ny masoandro mibalika aloha no ibantoerana kokoa manerana ny amin'ny Madagasikara. Arak'izany dia afaka mitrandraka tsara mihitsy ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro isika. Raha ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 5 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 40 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fatafakatra 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Antsohi mampikoa ny arerina amin'ny 30 degré mihitsy aza moa zay any Maheva-tanàna. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny alatsinainy kosa indray tsy misy fiovana misongadina fa ny masoandro mibalika hatrany manerana amin'ny Madagasikara aorian'ny zavona na azavotany maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo ny ilany andrefana ary ny fatra atsimony nosy iny. Raha ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana ihany koa fa manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny fatra anatiny, 17 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 40 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Any amin'ny fatra avaratra andrefana dia mananky eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra ny mety tafakatra 30 degré hatrany moa zay any amin'ny fatry betsiboka. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny talata ary izay araka nefa natsidika teny am-piandohana dia mety isy fandalovana rindrin-drahona ao atsimony nosy ao. Arak'izany dia somary andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray any amin'iny tendrony atsimo iny. Mety isy tandrifin-drahona iserana ihany koa morotsiraka vatovavy fito vinany ary atsimo atsinanana. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na azavotany ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 15 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Mananky eo amin'ny 30 na 30 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry boeny sy betsiboka ary manodidina ny Antsohi sy amin'ny mampikony. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.